Faly miarabantsika fiangonana indray amin'izao maraina izao ry havana. Manonona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Andeha iomanantsika amin'ny Fiderana ny FFPM fa 7:50 7:50 ny andin'ny voalohany sy fahatelo ary ny andin'ny fahaefatra. Ary aorian'izay dia ny FFPM fa 4:40 ny andin'ny voalohany sy ny andin'ny voaloha faharoa fahaefatra zafady. FFPM 4:40 ny andin'ny voalohany faharoa ary ny fahaefatra. Dia andenge mbola iarahantsika mamaky ny asan'ny apôstôly toko 12 perikopantsika androany. Asan'ny apôstôly toko 12 ny andin'ny 1:20 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro voatendry dia ny akanjo-mpanjakana Herôda ka nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianany dia nikabary tamin'ny vahoaka. Ary ny vahoaka ny antso hoe feon'Andriamanitra izany fa tsy an'olona. Ary niaraka tamin'izay dia nisy anjelon'ny Tompo namely azy satria tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra izy ka nohan'ny kankana izy ka maty. Amen. Eo am-pikabariana Herôda dia manao ny akanjo mahampanjaka azy. Fa eo am-pikabariana ihany dia nodokafan'ny vahoaka izy hoe toy ny feon'Andriamanitra. Dia tsy nandà Herôda. Hany ka niaraka tamin'izay dia nisy anjelon'ny Tompo namely azy. Dia nohan'ny kankana izy ka maty. Ry havana, ny olona maty, ny vatana mangatsiaka no hohan'ny kankana. Eto anefa mbola velo Herôda no nohan'ny kankana ka maty. Mampitandrina antsika ny Tompo. Sao sanatria ny olona maka ny voninahitra sahaza ho an'Andriamanitra dia toy ny efa tratry ny fahalovana ara-batana. Ny olona maka ny voninahitra sahaza ho an'Andriamanitra dia efa tratry ny fahalovana ara-batana. Ndao tsika mbola hivavaka isika. Lehibe ny voninahitra ao Andriamanitra ka midery mankalaza anao zahay noho izany. Ary io voninahitra io Andriamanitra araka ny tenin'ny Joba manongana ny avinavina rehetra ary manapotraka amin'ny fitoerany ny ratsy fanahy. Hitanay zany anio tamin'ny naniranao ny anjely hamely an'i Herôda. Hitanay koa zany tamin'ny Nebokadnezara mpanjaka izay norohanao tsy eo amin'ny olona fa niara-nonina tamin'ny biby. Ambara-pahafantany fa ianao Andriamanitra no avo indrindra ka niderany anao arak'izany. Hitanay koa zany tamin'ny mpanjakany Tiro izay niavinavina ny fony ary nanao hoe mba Andriamanitra koa dia nandefasanao firenena vahiny izy izay masika indrindra amin'ny firenena mba hamono azy. Tompo malalo omeo anay ny isaina mandrakariva fa tsy omenao olona ny voninahitra ao fa anao irery ny voninahitra. Dia omeo anay kosa Tompo ny hitady mandrakariva izay
ankalazana amin'ny voninahitra ao amin'ny zavatra rehetra ataonay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Voninahitra anjely masino lay loasa rotsiloda filazantsarany lioka toko faefatra. Lioka toko faefatra ny andininy fahatelo amby roapolo sy ny faefatra amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary kosa Jesosy taminy, ataonareo amiko tokoa izao abolan'izao hoe mpanao fanafody sy tranony tenanao. Izy renay fanataona tao Kapernaomy dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Ary koa izy lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany izay ankasitrahana ao amin'ny taniny. Amen. Nankao a Nazareta Jesosy, izay tanàna nahalehibe azy. Dia rehefa nandalo tao izy dia hoy izy tamin'ireto olona tao a Nazareta, izay inona fa nisy mihitsy tao olona niara lehibe taminy nahita azy fony izy mbola tanora. Hoe nareo ozy izy manantena fa hoe izay fahagagana nataoko tany a Kapernaomy dia ho ataoko eto a Nazareta koa. Dia navalin'i Jesosy eo amin'ny andininy faefatra amby roapolo dia hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany izay ankasitrahana ao amin'ny taniny. Mampitandrina antsika fiangonana Jesosy ry havana, satria tokoa dia araka ny teny soratra masina ihany hoe izy tonga tao amin'ny azy kanefa ny azy tsy nandray azy. Dia ndaontsika mbola anatona ny Tompo andiny tena eo anatrehan'izany teny izany. Efa andro farany tokoa izao mpamonjy eo, efa hiverina ianao Jesosy. Dia mangataka izay Tompo malalo mba tsy ho marina amin'ny fiangonanay, tsy ho marina amin'ny fiangonana Isotry Fitiavana, izany hoe ianao nanantona kanefa izahay dia tsy nandray anao. Aza atao marina amin'ny fiangonanay izany fa rehefa hiverina ianao Jesosy dia aoka ianao ahita finoana ato amin'ny fiangonanay. Dia ny teninao no aoka
anambara aminay mandrakariva fa ianao Jesosy ilay Mesia efa tonga roa arivo taona lasa izay ary mbola andrasanay ny fiverenanao. Dia arovo izay Tompo tsy ho tahaka ireto olona tao Nazareta. Arovo izay amin'ny fakapanahy mitady fampisehoan-kery, mitady zavatra mampivanaka, mitady zavatra mampitolagaga. Fa tehirizo amin'ny finoana izay ary indreto izay amin'izao maraina izao manolotra ho anao indray ny fonay. Dia tahiry izay Tompo mba ho tafatoetra tsara ao aminao, hanana fiainana ankasitrahanao. Dia mba ho voninahitra ao izany fiainana izany amin'ny anaranao Jesosy no nanaovany mivavaka. Amen. Andriamanitra irehetra ny voninahitra ho amintsika kosa ny fiadanany. Amen. Anio Alahady 7 ny volana Janoary 2024. Alahady 7 manaraka ny Epifania ary Alahady natokany fiangonana ho Alahadin'Ny Taranaka ary ihany koa Alahady natokany Fjkm ho hitondranam-bavaka ny marary hoditra ary amaranantsika ny lohahevitra manao hoe LEHIBE ny voninahitr'Andriamanitra. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady vao antso no masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andeha hitsangana isika hisaotra sy hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiantsika ny salamo. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe asandrato ny lohanareo ry vavahady ary misandrata ianareo ry varavarana fahagola mba hitira ny mpanjaka ny voninahitra. Iza izao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehova mahery tsy toa, Jehova mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola mba hitira ny mpanjaka ny voninahitra. Iza ary izao mpanjaka ny voninahitra izao?
Jehova tompony maro, izy no mpanjaka ny voninahitra. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, midera, mankalaza, manome voninahitra ny anaranao izay. Fa mpanjakanay tokoa ianao, ianao ilay tompon'izao rehetra izao, ilay nahary izao rehetra izao. Mideranao izay fa masina ianao, be voninahitra ianao. Mideranao izay fa Andriamanitra fanahy ianao, Andriamanitra fitiavana. Misaotra indrindra Andriamanitra tamin'izay rehetra nitantananao sy nivimbinanao ny fiainanay tsirairay avy. Notao aminao ny isam-batan'olona,
ny isa tokantrano, ny isana ankohonana, ny taranaka ho tonga eto amin'ity tranonao ity. Anompo sy anome voninahitra ny anaranao. Misaotra anao zahay fa mahagaga eo masonay mandrakariva ny fomba fitondranao sy ny fitontananao ny fiainanay tsirairay avy, na dia eo azy ireo zava-manahirana anay. Misaotra Andriamanitra fa eto no hanomezanao anay indray ny teny fampanantenanao fa omba anay tokoa ianao. Mangasitraka indrindra ny amin'izay rehetra nataonao anay, nanehoanao ny voninahitrao teo amin'ny fiainanay, dia mangataka izay ao ankehitriny. Ny hotariany fanainao masina, ahaizanay mandray anao Andriamanitra, ahaizanay manolotra ny manontolonay ho fiderananao Andriamanitra, ho fankalazananao Andriamanitra, ho fanomezam-boninahitra anao Andriamanitra. Ankasitrao Tompo, izao fanompoana tanterahanay izao, mba ho hamasinanao izay, mba ho hamarinanao amin'ny finoanan' Jesosy Kristy izay, dia aoka ho tafaray marina aminao izay, ary andray ny fifaliana sy ny fiadanana avy aminao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay tompon'ny finoanay, ilay tompon'ny fiangonana sy lohan'ny fiangonana no ivavahanay toy izany. Misaotra ray. Amen. Jiavana enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika manao hoe: hoy Jehovah tompony maro, ny zanaka manaja ny rainy, ary ny mpanompo manaja ny tompony. Koa raha ray aho, aiza ary izay ajako? Ary raha tompo aho, aiza ary izay tahotra? Andriamanitra no atahory, ary ny didony no tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana, izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny fahavolombelony, ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Riavana tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ka andeha hanantona ny Tompo ifona eo anatrehany, ka hanaraka ao am-potsika izao vavaka izao. Mandrakariva Andriamanitra dia manome anay ny sitraponao ianao, tianao iainanay sy velomanay ireny. Fa miteny tokoa ianao hoe raha ray aho dia aiza izay ajako? Fa tsy mba nanaja anao izay Andriamanitra, tsy mba nanome voninahitra anao izay teo amin'ny fiainanay, fa raha olona dia hainay ny manao izany. Manoloana ny fahamarinanao, manoloana ny fahamasinanao Andriamanitra, matsiaro ny tsy fahamendrianay izay, koa indro manondrika ny lohanay izay, mifona eo anatrehanao, mangataka ny famindram-po sy ny famelan-keloka avy aminao izay, ny amin'izany tsy fahatanterahana izany. Mino sy matoky anefa izahay, fa Andriamanitra tianay tokoa ianao, ka manaiky hamela ny helokay, manaiky hamindra fo aminay, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay tomponay. Dia amin'ny anarany raha teo no ivavahanay toy izany. Amen. God
antsika izay mibebaka marina tokoa mitsangana andray ny teny famelan-keloka izay atolotro ny tompo amintsika. Fa hoy ny tompo, ary ahoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mba amin'ny taranaka ao mandimby anao, hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby anao ao, ary omeko anao sy ny taranaka ao any aorianao ny tany fivahininao dia ny tany kanana rehetra ho fananana mandrakizay, ary ho Andriamaniny ao. Voavela ny helokareo noho ny anaran'ny masina, mideran'ny tompo. Amen. Sambashani mununa izan, vavelani eluni, sivasaruna nifaruntani. Sambashani mununa izan, zesani Jehovah Sifitaka nifanaini. Andeha isika riavana iaraka anaiky sy anambara ny finoantsika izay ombonantsika ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao dia ny fanekem-pinoana laharana fahaefatra ka ifandimbiasan'ny mpitarika sy ny fiangonana izany, manao hoe manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny teny nataon'ny Jaona mpanao batiza hoe sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitro. Amen.
dia mbola faly miarahabantsika ankizy tanora rehetra indray nahatratra izao fotoana izao. Dia ho aminareo anie ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Mazaho toerana. Ny soratra masina izay angalana fampianarana ho antsika amin'ity anio ity dia araka ny mofinaina androany tantara faharoa toko fahaenina amby roapolo. Dia ery amin'ny andino faharoapolo farany ery no andeha ho vakintsika. Eo amin'ilay farany indrindrany. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe satria Jehova efa namely azy. Ahoana ilay soratra masina? Satria Jehova efa namely azy. Tantarana mpanjaka anankiray izy ity ry ankizy sy tanora. Oziany no anarany. Ity mpanjaka ity tamin'ny voalohany dia mpanjaka tena natoky an'Andriamanitra, niankina tamin'Andriamanitra. Dia rehefa natoky an'Andriamanitra ary izy dia niady tamin'ireo firenena maro samihafa. Dia tao anatin'izany indrindra dia nomen'Andriamanitra hery izy nomen'Andriamanitra fahefana izy hoe mandehana ary ianao miady amin'ireo firenena ireo fa izao no hanomery anao. Dia tao anatin'izany rehefa niady tamin'ireo firenena hafa izy dia izy moa manana miaramila be dia be mihitsy. Rehefa nandeha niady izy dia tao anatin'izany niady izany dia nomen'Andriamanitra fandresena izy dia nandresa zareo tao anatin'ilay ady. Dia rehefa nandresy izy dia niana hery koa nahazo hery be dia be izy, niana tanjaka izy, niana roborobo ny fanjakany. Fa teo indrindra nefa ry havana dia nivadika Ozia mpanjaka. Nivadika izy ka lasa niavinavina tamin'i Jehova. Lasa tsy natoky an'Andriamanitra intsony izy fa satria fa hoe mihevitra izy hoe fa za efa matanjaka, za efa mahery dia tsy mila an'Andriamanitra intsony zany fa ny heriko no entiko hiady. Dia tao anatin'izany indrindra lasa izy nakany amin'ny tempoly izay fanaovana fanatitra. Dia lasa izy nanao fanatitra teo nefa tsy anjara no manao izany fa anjara ny mpisorona ihany. Dia rehefa nitenen'ny mpisorona izy hoe tsy mety izao ataonao izao ry mpanjaka fa tsy anjaranao no manatanteraka ny asa fisoronana sy fanaterana fanatitra fa anjaranay mpisorona ihany. Dia tamin'izany indrindra dia tezitra be Ozia mpanjaka hoe nareo koa za zao ny mpanjaka, za ny mahery, za ny manao an'ity. Dia tao anatin'izany indrindra rehefa tao anatin'ny fahatezerana izy teo indrindra no niasa Andriamanitra nitranga ny zavatra hafahafa fa lasa boky izy ry ankizy tanora. Tao anatin'izany tsy fankatoavana an'Andriamanitra izany satria tsy natao anjarany mihitsy izany hoe anatitra fanatitra dorana eo amin'ny tempoly izany. Dia ny hafaran'ny tantara dia lasa boky izy mandra-pahafatiny. Mampalahelo ilay tantara ry ankizy tanora tena mampalahelo izany fa inona ary ny lesona tsy ho antsika ao anatin'izany. Andriamanitra dia mampianatra antsika ankizy tanora rehetra hiankina aminy, hiantehitra aminy. Ka rehefa mahery isika, rehefa omen'Andriamanitra fahombiazana isika dia tsy hanao tahaka ny nataony Ozia mpanjaka hoe andeha hiavinavina amin'Andriamanitra amin'izay andeha tsy raran'Andriamanitra intsony fa za efa mahay be, zay efa manan-karena be, zay efa manana ny zaotra rehetra izao dia andeha hiala amin'Andriamanitra, hiavinavina amin'Andriamanitra. Fa rehefa manao izany isika dia ratsy foana ny fiafarany izany. Ny olona miala amin'Andriamanitra ry ankizy tanora dia ratsy foana ny fiafarany satria Jehova no hamaly azy, Andriamanitra no hamaly ny ratsy nataony. Dia andeha isika tena hiantoraka mandrakariva amin'Andriamanitra, hiankina amin'Andriamanitra foana isika, natony ahoana fahombiazantsika, natony ahoana ny hery ananantsika. Dia andeha hanankina ny fiainantsika amin'Andriamanitra foana isika, na amin'ny fianarantsika, na amin'ny fankatoavana ray aman-dreny, amin'izay rehetra ataontsika dia hiantoraka amin'Andriamanitra isika ka tsy havinavina tahaka ilay mpanjaka ka manjary lasa ratsy no hiafarany. Dia ahoana moa ilay soratra masina teo? Satria Jehova efa namely azy, fa Andriamanitra kosa anie hanampy antsika, hanafy hery antsika mba hahatonga antsika tsy havinavina amin'Andriamanitra. Andeha mbola hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa hanomenao ity ora sy fotoana ity izay nampahafantarinao anay indray ny sitraponao. Dia hatonga anay hantoraka aminao Andriamanitra, hatonga anay hatahotra anao Andriamanitra mandrakariva ny izany teny izany ka hitondra finoana ao anatinay ihany koa dia tsy havinavina aminao Andriamanitra izahay tanora sy ankizy fa hiankina aminao foana amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toe-javatra rehetra.
dia ilay fanainao masina no angatahanay hiasa mahereo anatinay mba hahatonga anay antoraka aminao mandrakariva amin'ny fiainanay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay toy izany. Amen. Ndray isika hivavaka ry havana. Andriamanitra rainay eo, lehibe tokoa ny voninahitra ao, ka tsy azonay atonina raha tsy ianao no miantso anay. Mankasitraka anao indrindra izahay, mbola manaiky hiteny aminay indray amin'ity indray maka ity. Tompo tario amin'ny alalan'ny fanainao masina ny mpanomponao izay hamaky ny teny. Feno hery ny teninao izay voavaky. Tahio ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra. Hiteny manan-kery amin'ny hery sy ny fahefanao Jesosy Kristy. Ary izahay kosa ry Tompo izay rehetra miaino sy mandre ny teninao. Nambaranao Jesosy, fa tsy nataoko mpanompo intsony ianareo fa nataoko eo sakaiza. Satria izay reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Izany indrindra Tompo no angatahanay aminao, hameno anay ny fanaim-pakatoavana, mba hivelomanay ny teny rehetra izay ambaranao amin'ity ora sy fotoana ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kery avy Nazareta. Amen. Hiaraka hamaky sy haino ny soratra masina isika. Ao amin'ny fanekena taloha, boky ny tantara. Tantara faharoa toko fahaenina amby 20, andininy fahaefatra ambin'ny 10 ka hatramin'ny andininy faharaika amby 20. Rehefa hita izany dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Ozia namboatra pinga sy lefona sy fiarivan-doha ary akanjo fiarovatratra sy tsipika ary vatona tsamitady ho an'ireo mialamila rehetra ireo. Ary nanao fiadiana lehibe tany Jerosalema izy, natao araka ny marika vitany mahay zavatra, hapetraka eo amin'ny tilikambo sy eo an-tapon'ny manda, mba handefasana zana-tsipika sy vato lehibe. Ary ny ely lavitra nilaza ny Ozia fa mahagaga ny nanampiana azy fa tonga mahery tokoa izy. Ary noho nahery izy dia niavinavina ny fony, ka nanao izay ratsy izy, fa nivadika tamin'i Jehovah Andriamaniny, ka niditra tao amin'ny tempolon'i Jehovah, handoro ditin-kazo manitra teo amin'ny alitara fandoroana ditin-kazo manitra. Fa niditra nanaraka azy kosa Azaria mpisorona mba amin'ny 20 lahy amin'ny mpisoron'i Jehovah, lehilahy sady mahery avokoa. Ary nanohitra ny Ozia mpanjaka ireo ka nanao taminy hoe, tsy raharahanao ry Ozia ny andoro ditin-kazo manitra ho an'i Jehovah, fa ny mpisorona ihany. Dia ny taranaka Arona izay no hamasinina andoro ditin-kazo manitra, miala amin'ny fitoerana masina, fa manao izay mahadiso ianao ary tsy voninahitra ho anao eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra izany. Dia nisafoka Ozia, ary nisy lovia teny an-tanany andoroany ditin-kazo manitra. Koa raha mbola nisafoka tamin'ny mpisorona izy, dia nisy abokana nipoitra tamin'ny andriny teo anatrehan'ny mpisorona tao an-tranon'i Jehovah
tanilan'ny alitara fandoroana ditikazo manitra ary aza ary ampisorona be sy ny mpisorona rehetra dia nanatrika nijery azy ka indro boka ny andriny dia noroahany ala teo izy nefa ny tenany dia mba nivoaka faingana ihany koa satria Jehova efa namely azy ary izay ampanjaka dia boka ambara-pahafatiny ka nitoetra tao an-trano mitokana satria tsy nahazo niditra tao an-tranon'i Jehova intsony izy ka dia Jotama zanany no nanapaka tao an-dapa sady ny tsara ny vahoaka. Hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Luka toko 4 andino 7 ka hatramin'ny 30. Ary hofaranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 2 andino 7 tapany B ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary kosa Jesosy taminy ataonareo amiko tokoa izao hoabolana izao hoe mpanao fanafody sy trano ny tenanao. Izay renay fa nataonao tao Kapernaumy dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Ary koa izy lazaiko aminareo marina tokoa tsy misy mpaminany izay ankasitrahana ao amin'ny taniny. Fa lazaiko aminareo marina tokoa maro no mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elia raha niantona ny andro 3 taona sy 9 bolana ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra. Nefa tsy mba nirahina ho any amin'ny anankiray tamin'ireo Eli fa ho an'ny Zarafeta any amin'ny tany Sidona ihany dia ho any amin'izay vehivavy mpitondra tena. Ary maro no boka teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany nefa tsy mba nisy nodiovina na dia iray akory azy fa namana Siriana ihany. Dia tezitra loatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandray izany ka nitsangana izy dia nandroaka azy hiala ao an-tanàna ary nitondra azy ho any etapiny avoana ny orenan'ny tanàna mba azerany amin'ny antsana. Nefa izy namaky teo avoana ka dia lasa nandeha. Ary Heroda nidina tany amin'ny tany Jodia akany Kaisaria dia nitoetra tany. Ary Heroda tezitra loatra tamin'ny Tiriana sy ny Sidoniana fa niraisaina kosa ireo ka nakany aminy. Ary rehefa nahazo an'i Blasto mpitandrina ny trano fandrian'ny mpanjaka ho sakaizany dia nangataka fihavanana satria ny taniny nivelona tamin'ny tanin'i Heroda. Ary tamin'ny andro voatendry dia ny akanjo-mpanjakana Heroda ka nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianany dia nikabary tamin'ny vahoaka. Ary ny vahoaka niantso hoe feon'Andriamanitra izany fa tsy an'olona. Ary niaraka tamin'izay dia nisy anjelin'ny Tompo namely azy satria tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra izy ka dia nohaniny kankana izy ka maty. Amen.
mbola ampitombona ho aminareo ny riavana ny famindrampo ny fiadanana ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Alahady 20 Janoary taona 2024 toy ny isataona alahady farany tahaka izao dia alahady hivoritsika taranaka ny fitandremana isotry fitiavana. Koa na taranankizy ianao tonga eto na aviaiza na avilavitra na akaiky dia tononona aminao ny fiadanany tompo. Fiadanana ho anao, fiadanana ho anareo. Ny boky ny tantara faharoa toko faha-20 izay fanovakina teo ary niarana koa tao amin'ny fotoanan'ny ankizy sy ny tanora no mbola iombonantsika mandritra ity fotoana ity. Ny fanahy masina izay efa niaraka tamintsika hatrany am-piandohana ombantsika indray. Ahitantsika ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao soratra masina izao. Tantara faharoa toko faha-20 izay mamitina ny 12 taona nanjakany Ozia mpanjaka. Eo amin'ny andininy fahatelo mantsy dia voalaza fa 40 taona Ozia raha vao nanjaka ary 12 taona nanjakany tany Jerosalema. Ao anatiny tokotokana toko faha-20 no amintina ny mpanoratra ny soratra masina ny tantarany 12 taona nanjakany Ozia. Raha jerena dia niakadanja ny heriny sy ny fahefany fa noho ny fiavonavonany sy fivadiany amin'Andriamanitra eo amin'ny toko faha-20 dia lasa ratsy fiafara Ozia. Ho ny andininy faraka 20 Ozia mpanjaka dia boka ambara-pahafatiny ka nitoetatra ho an-tranony tokana satria tsy nahazo niditra tao an-tranony Jehovah intsony izy. Ilay mpanjaka nitombo hery tonga teo amin'ny faratampony heriny ka afaka nampitao miaramila maro nanamboatra fitaovam-piadiana faran'izay raitra eo amin'ny andininy faha-20 rehefa niavonavina ka nandao sy nivadika tamin'Andriamanitra dia tonga boka ary tsy nahazo niditra intsony tao an-tranon'Andriamanitra. Amin'izany riavana dia lazaina amintsika ny hoe mahaboka firehatra ny fiavonavonana sy ny fivadiana amin'Andriamanitra. Mahakizy fara ny fieveran-tena ho tompony hery sy ny fahefana ka hanariana an'Andriamanitra. Boka firehatra, kizy fara ny olona miavonavina sy mivadika amin'Andriamanitra tahaka ny Ozia. Alahady itodiantsika Fjkm amin'ny marary hoditra izao alahady izao. Atsiarovana eo am-pelatanan'Andriamanitra ireny tratra ny fahavoazana manokana ireny ka voatery ny tokamonina izay tsy evineto fa ny manakavaly no tena hikarakaratsika azy. Fa tsy izany loatra no tiana hovoizina fa hitodika amintsika kosa ka ampitandrina fa hay mahaboka firehatra, mahaboka ny fiavonavonana sy ny tsy fieverana ny momba an'Andriamanitra. Ny fanaovana ny voninahitr'Andriamanitra ho tsinitsinina sy ny momba an'Andriamanitra ho tsinitsinina dia tena mampikolosifahana, mahakizy fara, mahaboka firehatra. Ny voalohany, aoka tsy hanao tsinitsinina an'Andriamanitra isika fa maharatsy fiafara izany. Ilay Andriamanitra sy ny mahizy azy mihitsy no tsipahany Ozia mpanjaka eto ka nahatonga azy nikoroso ara-panahy ary nikoroso tamin'ny lafiny rehetra. Ny voninahitr'Andriamanitra izay niseho tao amin'ny Ozia
tamin'ny fandresen'ireo fahavalo rehetra, tamin'ny akaran'ny heriny sy ny fahefany, rehefa niavonavina sy nivadika tamin'Andriamanitra ka nanilika n'Andriamanitra ho izay hampanjaka, dia lasa fahafambaraka sy fahantrana velona. Izay la hoe aoka tsy hanao tsinotsinona an'Andriamanitra isika, fa maharatsy fiafara izany. Ny hevitry ny anarana hoe Ozia riavana dia manao hoe Jehova no heriko. Fa rehefa niavonavina ka nivadika tamin'Andriamanitra Ozia, dia toy no manao hoe Jehova no ariko. Tsy hoe Jehova no heriko intsony, fa Jehova ariko. Tsy rarahiko, iavonavonako, ivadiako. Fa marin'Andriamanitra. Ary rehefa nivadika sy niavonavina tahak'izany Ozia, dia araka ny voalaza teo, nitoetra tao an-trano nitokana ary tsy nahazo niditra ampiangonana akory. Ry havana malala, betsaka ny olona tonga amin'ny fahombiazana, fa mivady belirano ka tsy miavana amin'Andriamanitra intsony, mitsipado laka ny tana hoy ny Taolo. Misy ny taranaka izay notefena tany amin'ny isa-tokantrano, fa tsy mahalala ray aman-dreny intsony. Dia tahak'izany koa isika, nasandratr'Andriamanitra teo amin'ny toeram-piasana na ny andraikitra nisy anao ianao, fa neverinao fa ny fianarana nataonao, na ny fiezahanao ho tsara teo mason'ny mpampiasa, na ny tompon'andraikitra ny feanao no nahatonga anao toy izany, dia adininao Andriamanitra. Eto ry havana dia ampatsivina fa ny fanaovana tsinotsinona an'Andriamanitra saingy tafity ianao, na naomby teo amin'ny fiainana ianao, dia ampidina faran'izay ambany. Ny momba anao rehetra hatramin'ny ara-panahy, tsy ho tafiditra ty ampiangonana intsony ianao. Fa misaotra an'Andriamanitra, mbola misy toy ny Alahadin'Ny Taranaka itony, iantsona antsika hiverina ka hanao zava-dehibe ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ijoro manoloana an'Andriamanitra isika eto amin'ny altary, ho tazany mpiara-mivavaka koa, tsarovy, fa fanomezantsika lanja ny voninahitr'Andriamanitra zany, fa tsy fanehoantsika izay mety ho fahombiazana isa-taranaka, na koa ny fahombiazanao amin'ny maha ianao anao. Aza atao tsinotsinon'Andriamanitra raha mbola tafiditra ty ampiangonana isika, omeo voninahitra izy amin'izay fijoroanao, ary aza mivadika aminy. Ny faharoa ry havana, aoka tsy ataontsika tsinotsinona ny fahamasinan'Andriamanitra. Aoka tsy hanao tsinotsinona ny fahamasinan'Andriamanitra isika, fa maharatsy fiafara izany, mahaboka firehatra izany, mahakizo fara izany. Ny voninahitr'Andriamanitra dia miseho koa ao amin'ny fahamasinany. Ozia, raha mamaky ny mpanjaka voalohany toko 10 isika, tonon'izy ao hoe Azaria fa tsy Ozia, dia voalaza fa na dia niditra tany amin'ny tempolin'Andriamanitra aza, dia mbola nataony ho zavatra ihany ny fanaterana fanatitra tany amin'ny tobi-tsampy, teny amin'ny avoana samihafa ho ny soratra masina. Izany hoe Ozia mpanjaka izay niditra tao amin'ny fahamasinan'Andriamanitra, tao amin'ny tempolin'Andriamanitra, dia sady te hanatitra fanatitra ho an'Andriamanitra izy, naka ny toeran'ny mpisorona, no manatitra fanatitra any ankavoana amin'ny fanompo-tsampy. Ny hoe fahamasinan'Andriamanitra ry havana dia ilazana fa tokan'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny andriamanikafa Andriamanitra. Ka raha misy olona sady atsy no aroa, sady mamonjy taranaka no mankalaza ny famadihana, mieritrereta, mahakizo fary zany. Tsy fanao anatrehan'Andriamanitra ny sady manamasina ankavia, manamasina ankavanana. Tsy fanao zany. Tsy fanao anatrehan'Andriamanitra ny afindrafindrao tsy azo avela, ka sady arianao rehefa tsinam-bolana no atianao rehefa Alahady. Mahakizo fary zany. Ry havana malala,
tena misy tokoa ny olona tahaka ny Ozia zay sady mioaka eo anatrehan'ny sampy no miondrika eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy avy miaina zany olona zany. Te azo arena dia manao fifanarahana amin'ny sampy ary te hivelona amin'ny fahasoavana dia manao fanekena eto amin'ny altara. Tsy izy zany. Aoka tsy hanao tsinotsinona ny fahamasinan'Andriamanitra isika. Ozea eo amin'ny 9:20 sy 7:20 dia voalazany hoe nanao zay ratsy izy fa nivadika tamin'i Jehovah Andriamaniny ka niditra tao amin'ny tempolin'i Jehovah andoro ditin-kazomanitra teo amin'ny altara fandoroana ditin-kazomanitra. Dia nisafoka Ozia ary nisy lovia teny an-tanany andoroany ditin-kazomanitra. Ko raha mbola nisafoka tamin'ny mpisorona izy dia nisy abokanany potra tamin'ny androny teo anatrehan'ny mpisorona tao an-tranon'i Jehovah. Tanilan'ilay altara fandoroana ditin-kazomanitra. Fahasahisahiana ny joroany Ozia handoro ditin-kazomanitra teo amin'ny altaran'Andriamanitra. Sarin'ilay nanipaka ny herin'Andriamanitra ka samy mifanandrina amin'Andriamanitra. Hany ka nomarian'Andriamanitra ny andriny teny nanomboka ny abokana. Kiavana malala mba tsy ho isika zany ka sady mankatia mpiangonana no mamonjy sy mitety tompon-tsampy samihafa. Mba tsy ho isika isa-taranaka zany. Anao tsinotsinona ny fahamasinan'Andriamanitra. Aza atao tsinotsinona reny fahamasinan'Andriamanitra. Rehefa kristianina sika dia kristianina. Fa tsy mpamadika palitao. Eto ianao kristianina, any ampiasana ianao zavatra hafa. Eto ianao kristianina, any an-dalambe ianao olo-kafa. Rehefa kristianina dia kristianina. Masina ny Andriamanitra tompontsika ary saro-piaro amin'ny fahamasinana izy. Isaia mpaminandry rehefa maty Ozia mpanjaka ao amin'ny Isaia 9 dia niariary tamin'ny fahamasinana sy ny voninahitr'Andriamanitra izay vetesintsika amin'ny fanasan'ny tompo. Masina feno ny voninahitra ao izao rehetra izao. Miariary eo amin'izay hanamasinantsika n'Andriamanitra marina ny voninahiny. Aza atao tsinotsinona ny fahamasinan'Andriamanitra. Ny fahatelo ry havana aoka tsy hanao tsinotsinona ny fanomponan'Andriamanitra isika fa maharatsy fiafara zany. Teo amin'ny fahefana sy ny hery ny Ozia dia te hisongona ireo mpisorona ka nandrombaka ny fanompon'ny mpisorona ankitsirano zao. Nentiny ny lovia fanaovana ny fanatitra ny ditin-kazomanitra. Rehefa namaraka amin'ny vaky teny sika dia iazaria mpisorona nampin'ireo 20 nondray miteny aminy hoe hery mpanjaka tsy fanao zao. Any mpisorona ihany ny asa fisoronana. Aza salovanina ny andraikitry ny hafa. Ajao ny fanompona izay niantson'Andriamanitra antsika aza atao tsinotsinona. Ajao koa ny fanompona izay niantson'Andriamanitra ny hafa fa amin'izay anajako sy anajanao ny fanomponao an'Andriamanitra no ampiariaritsika ny voninahitr'Andriamanitra. Raha tsy izany isalovana ny andraikitry ny hafa ianao dia kizy fara. Ianao tia hanao batisa nefa tsy mpitandrina. Ianao tia hampandray. Ianao mpandray fanasan'ny tompo nefa teo dekona tsy teo fidiana akory fa avy hatrany dia ndeha ho dekona tsy ry havana. Aza salovanina ny anjara-panompon'ny hafa. Izay nanjoany Ozia teto dia ny fisongonany ny mpisorona ka nazahoany famaizana abokana tamin'Andriamanitra. Dia mahatsiaro koa zany nataondry Miriam manandrefy any Mosesy. Iza koa ianao. Dia tonga boka isiarona. Dia mahatsiaro zany nandava ny avy ao Nazareta ny Jesoa
voaterinandositra i Jesosy satria ny fofona ambanin'ny ainy. Na tsy aro zany finiavany Heroda, fifaliany Heroda andokafany olona hoe fenin'Andriamanitra zany araka ny asan'ny apôstôly, dia lany kankana izy. Tena samy anaja ny anjara fanompoantsika isika riavana. Tsy anao tahaka androzia mpanjaka nahery ka nanilika nanao tsinotsinona ny andraikitra nomen'Andriamanitra azy, mbola tiaka koa andraikitra hafa tsy natolotra azy. Nanao tsinotsinona n'Andriamanitra ry Heroda dia lany kankana. Te hisongona ny voninahitr'Andriamanitra, ny fanajany ny fanompona ny tsirairay aty amin'ny fiangonana dia fanehoam-boninahitra n'Andriamanitra. Ary jereo any amin'ny fiarahamonina fa rehefa mitsimbadika ny andraikitry ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ka ny zanaka no terena angataka na amidy mba azombola hivelomana dia kizy farany firenena. Azadonoiny zany riavana, zany dia sary miariary eto amin'ity tanindrazantsika ity. Zazakely asaina mangataka, asaina miasa any atokantranon'olona, amelomana ray aman-dreny. Zatovavy amidy mba azahombola, mitsimbadika ny rasy, ny andraikitry ny ray aman-dreny lasa atosika ho anjaran'ny zanaka, ary ny ray aman-dreny tokony ho ajaina lasa vika vingaina any amin'ny isa taranaka. Raha mitsimbadika toy izany ny rasy ka ny andraikitry ny hafa no lasa ny hafa, na niaja ny hafa romban'ny hafa, dia kizy farany firenena. Mampitandrina antsika izao soratra masina izao ny amin'ny ohatra Hosea. Ireo 4 ireo aza atao tsinotsinon'Andriamanitra. Hosea izy no herintsika, miazakaza miaraka aminy, aza ilika izy raha tontsy fahombiazana ianao. Aoka tsy ataontsika tsinotsinona ny fahamasinan'Andriamanitra, fa amin'ny fanokanatsika ny tenatsika ho an'Andriamanitra tsy misy fangarony no ahitantsika koa ny voninahiny. Ary aza atao tsinotsinona ny fanompona an'Andriamanitra, raha tsy mbaditsika ny rasa dia ho kizy fara isika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra amin'izao, ho antsika isa taranaka, ho manden'izao no avinao sy ny taranakao. Ome voninahitra Andriamanitra, aza manao tahaka ny tany Nazareta ka manilika ny Jesosy. Raiso anjaka ao amin'ny isa taranaka indray Jesosy, mba ho famirapiratany voninahitra Andriamanitra isika isa taranaka. Amen. Mbola iombona mivavaka isika ry havana. Misaotra anao izay Andriamanitra fa tsy mitsahatra ny miteny aminay tokoa ianao, mampianatra anay ianao ary manoro lalana anay sy mitaridalana anay ny amin'izay tokony ataonay. Mampandiny tenanay tokoa ny teninao Andriamanitra, mba tsy hanao tsinotsinona anao Andriamanitra izahay, indrindra rehefa tonga eo amin'ny hery sy tojo fahombiazana. Misaotra anao izay fa mampianatra anay ianao, mba tsy hanao tsinotsinona ihany koa ny fahamasinanao Andriamanitra, ka ianao Andriamanitra irery ihany no ontomponay, omenay voninahitra ho ajainay. Ary indrindra mbola nampianatra indray ianao fa tsy tokony hanao tsinotsinona ny asa fanompona izay efa notendrenao anay tsirairay avy ka anaja izany. Tompo malalo, mivavaka izay ao ankehitriny, mangataka ny asan'ny fanainao masina hitoetra ao anatinay tsirairay avy, mba aizanay mankatoa izany teninao izany. Ary ny teninao dia ampitombo indray ny finoanay sy ny fahalalana tsaranao Andriamanitra. Ny teninao dia ho fiainana ho anay, hanavaozanay indray ny fanoloran-tenanay eo anatrehanao. Ankininay sy apetraka fenao ampelatananao ary izay rehetra nomenao anay, mba ho tehirizinao ao anatinay ireny, ampaharitra anay amin'ny fanompona anao Jesosy Kristy mandra-piavinao eny amin'ny rahony lanitra. Ankehitriny Andriamanitra dia mivavaka izahay ho an'ny taranakay. Ianao Andriamanitra tokoa no mampaharitra izany taranaka izany satria avy aminao no miaviany izany. Mivavaka izahay mba ho taranaka matoky anao Andriamanitra, miankina aminao Andriamanitra mandrakariva, ho ray aman-dreny mampita amin'ny zanany ny filazantsara, ny ainana izany ao atokantrano, dia ho zanaka mpankatoa ny ray aman-dreny ihany koa, hiaino tsara izay anatra omen'izy ireny.
mivavaka izahay mba ho taranaka manompo anao Andriamanitra, mba ho taranaka matahotra anao Andriamanitra ny taranaka izay ato amin'ity fiangonana sy fitandremana misy anay ity. Ankininay sy apetraka fenao am-pelantananao Tompo, ny etaetapony izany taranaka izany, ny amin'ny fampandrosoana ny fiainany andavanandro, ny amin'ny asa fanompoana izay efa niantsonao sy ny fidiananao ny tsirairay avy, mba hahatonga anay hatoky anao amin'ny fotoana rehetra. Ankininay sy apetraka fenao am-pelantananao Tompo, ny mbola ho fitohizan'izany taranaka izany mba ho taranaka kristianina, ho taranaka velon'ny filazao tsara mandrakariva. Dia mivavaka ihany koa izahay ho an'izao fiangonana izao, ny mpiara-manompo, ny mpiara-miombonantsy rehetra mba hanana fiombonana mandrakariva, fifankatiavana ihany koa entina hampandroso ny fiangonanao, ho fitoriana ny filazao tsara eto amin'ity toerana sy vohitra izay misy anay ity, ka ho fiangonana miavaka ho amasinina ao Andriamanitra tokoa. Mivavaka izahay ho an'ny isan'ny sampana, ny sampan'asa rehetra izay misy eto amin'ity fitandremana ity, ny fanainao masina no hiasa ao anatin'ny tsirairay avy, ahafahana tena mampandroso tokoa ny fiainam-panahy sy izay rehetra kasaina atao ao anatin'izany sampana izany. Mivavaka izahay ho an'ny ray aman-dreny mitandrina izay mitarika anay, ianao Andriamanitra no an'olo-tsaina, an'olo-pahendrena, hitaha sy ny ankohonana manontolo ny amin'ny fitondrana izao fiangonana izao, ary ampahery azy ihany koa ny amin'ireo zavatsarotra sy mafy hatrehany. Mivavaka izahay ankehitriny ho an'ny fiainanay tsirairay avy, ny asa fivelomanay, ny fianarany zanakay, eny ihany koa Tompo izay rehetra mety manavesatra anay tsirairay avy dia hoentinay ao anatrehanao izany. Ianao Andriamanitra hiditra an-tsehatra amin'ny fiainanay manontolo mba hamaha izay mety ho fatorana rehetra tsy takatry ny sainay ho vahana akory azy. Dia mivavaka izahay ankehitriny ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, mivavaka izahay ho an'ny FOIB, ny synodam-paritany, ny isam-pitandremana sy ny mahakasika azy rehetra, mba ho fiangonana mandroso, ho fiangonana mahajoro amin'ny finoana marina, ary indrindra ho fiangonana mahendrika ny filazaon-tsara ity nosy Madagasikara anay ity. Fa anio ihany koa Andriamanitra dia fotoana manokana izay hitondrana ambavaka ireo marary hoditra. Ianao Andriamanitra no mahafantatra ny fototra retina, ka aminao ihany koa ny hitondranay ambavaka azy ireny mba andraisan'izy ireny fanasitranana ho an'ny tenany, ho an'ny fanainy, ho an'ny sainy ihany koa. Dia mivavaka izahay ho an'ireo marary rehetra ihany koa mba ho sitranonao, mba ho afahanao amin'ny fanaintainana sy ny fangiry firiana. Mivavaka izahay ho an'ireo rehetra nidonam-pahoriana mba ho ampaherezinao amin'ny alalan'ny fanainao masina, ho ampiononinao tokoa ane ka ho fafanao ny ranomasy rehetra amin'ny tava. Mivavaka izahay Jesosy ho an'ity firenena malalanay ity, ireo mpitondra anay sy ny ambaratongan-drafitra rehetra izay misy, ianao ane no hitarika azy ireny amin'ny alalan'ny fanainao masina, ary indrindra hanome fahendrena ihany koa aiza ny mitondra, aiza mitantana ity firenena ity, mba hiadana ny vahoaka malagasy, mba hanjaka eto ny fandriam-pahalemana, ka na dia tsy manjaka ary izany ankehitriny dia mino izahay fa Andriamanitra mijery ny tsirairay avy ianao, mandray an-tanana ianao, dia ankininay sy apetraka fenao am-pelantananao izay rehetra momba anay. Tompo malalo, maro be ny etaetanay, maro ny fikasanay sy ny fanirianay, dia indro ihany koa izay rehetra tonga manatrika eto, amboraka izany eo anatrehanao anatin'izao vavaka mangina izao. Tompo, ianao mahalala izay rehetra mahasoa anay tsirairay avy, ka na dia tsy voatony ny vavanay aza, dia mino sy mananteny izay efa ho tanterahinao araka ny hampianindrafonao sy ny fitiavanao tsirairay anay. Dia indro izay mampiombona ny vavakay amin'ilay nampianarin'i Jesosy manao hoe: sainay ao izay ny an-danitra, ho amasinana ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay an'io izay hanina sahaza ao anay, ary mamelay ny elokay tahaka ny namelanay izay miloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fankapana, manafahanay amin'ilay ratsy,
anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Fotoana ny fankalazana Andriamanitra no fijinitsika isan-taranaka. Ny hira faharoapolo no ataontsika eo am-piomanana ny voamerany Andriamanitra. Andiny voalohany faharoa ary fahatelo. Mpianakavinona namaly ny antson'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fiangonana isika taranaka ity Fjkm Isotry Fitiavana ity tonga soa ataon'izao fankalazan'Andriamanitra noho ny Alahadin'Ny Taranaka izao. Mitsangana viavana andreteny avy amin'ny soratra masina ho an'ny rehetra isika ao amin'izay dia isivana. Ny teny izay niompana izao Alahadin'Ny Taranaka 420 izao dia nalaina tao amin'ny salamo 5:7 ka ny 5:2 mivaky izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ankalazanao isan'andro sy idera ny anaranao mandrakizay todry. Lehibe Jehova ka tokony hiderany indrindra sy takatry ny saina ny fahalebiazana. Ny taranaka rehetra samy idera ny asanao amin'izay mandinga azy sy anambara ny asanao lehibe. Ary ny Kolosianina 3 manomboka amin'ny 5:20 amin'ny anaran'ny Tompo. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo arak'izay mety atao amin'ny Tompo. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo ary aza sositra aminy. Ianareo zanaka maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra fankasikana amin'ny Tompo izany. Ianareo ray aza mampahasositra ny zanakareo fandraona amin'ny fo izy. Ianareo mpanompo maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra sy amin'ny fanompona eo maso tahaka ny mpilasitraka amin'olona fa amin'ny fahatsoram-po matahotra ny Tompo. Ary na inona nataonareo dia ataovy amin'ny tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona satria fantatrareo fa ny Tompo no andraisanareo ny lova ho valiny fa manompo amin'ny Kristy Tompo ianareo. Amen. Andriamanitra indreto izahay taranaka indray mihira aty amin'izao taona 420 izao. Mahatsiaro ny nahateran'ny fiangonana teto amin'ity isotry ambony ity. Ary mideranao sy misotranao satria nitahiry ny fiangonana ianao nandritra ny 720 taona lasa izay. Indreto izahay taranaka ny fanohy tamin'izay ray aman-dreninay tany aloha tany.
na taranaka niditra taty aoriana no ny fandrenesanay ny filazantsara ny antso anay anatona ka hanompo anao. Ndreto izay mijoro eto Andriamanitra. Misaotra sy mankasitraka anao satria avelona anao hiditra ampiangonana malalaka tsy tahaka ny Hozia. Misaotra sy mankasitraka anao satria mbola hiasan'ny fanainao masina ka afaka miombona sy miaraka amin'izao fanompoana miavaka izao. Tsy tratry ny tafikisatana amin'ny fisaratsarana sy ny ady fifandirana. Mbola manavitra ny fianakaviana sy isa-taranaka ianao. Ndreto izay miantoraka aminao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, mangataka ny amanginao ny tsirairay isam-batan'olona, isanankonana isam-pianakaviana amin'ny fitiavanao. Mangataka izay ny mba hijerenao ny mombanay ankehitriny ary ny hoavinay dia ianao ilay tompo ny fiainanay manontolo no antenanay fahatanteraka izay rehetra tokony ho anay araky ny harenao ao amin'ny Jesosy. Voarainay ny teny izay miantefa aminay vehivavy, lehilahy, zanaka, ray mpanompo ao atokantrano. Raisinay ho fiainan'izany mba ho voninahitra ao ny fahavelomanay ary ho fiadanana ao anay koa ny fampiarana izany tsirairay avy. Misaotra Jesosy Tompo amin'ny anaranao. Amen. Petraka ianareo ry havana. Isaorana ny voamera ny ankohonana sy fanabeazana izay mitantana sy nanomana antsika ary nanentana antsika tamin'izao Alahadin'Ny Taranaka izao. Ankehitriny dia androso izy ireo amin'ny fanambarana ny fandaminana izolantsika amin'ity fotoana ity. Amin'ny anaran'ny Tompo, ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'izay mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe. Salamo 5:1 andininy 4. Zany andiny soratra masina izany ry havana no iarabanantsika aminaran'i Jesosy lohan'ny taranaka sy ny ankohonana. Arak'izany dia zava-dehibe sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ny taranaka sy ankohonana miseho eo anatrehany. Tsy sanatria fisehosehoana akory zany. Fa fijoroano vavolombelona noho ny mbola fiorenan'ny mpiombonana eo anivony taranaka sy ny ankohonana tsirairay avy. Izany indrindra ry havana no mahatonga antsika eto anivony fitandreman'ny Isotry Fitiavana manatanteraka izao Alahadin'Ny Taranaka sy ny ankohonana izao. Eto ary dia tsy hay ny tsy hankasitraka anareo mpianakavin'ny finoana rehetra nanohina ny antso ka ny soratra anarana araka ny fandaminana izay efa napetraka. Ilay Andriamanitra ray be fitiavana ne amaly fity anareo taranaka sy ankohonana tsirairay avy. Ny ary voalohany dia ny ankohonana Razafin-drakoto Andreny manana miarosoa mpitandrina. Miomana ny ankohonana Ramaholo miaso solofo mpitandrina. Sotra tompoko. Miroso ety anoloana ary ny ankohonana Ramaholo miaso solofo mpitandrina. Miomana ny ankohonana Rogelala mpitandrina. Misaotra tompoko. Miroso ary ny ankohonana Rogelala mpitandrina. Sacrais anai,
dia soratsika ry avan'Andriamanitra mankasitrahana ny voamiera ny tantanatsika tao anatin'ny asa vavolombelona iny ho tafatoetra mandrakizay ao amin'ny tompony isika noho ny fitehirizany atsika. Eo ampamaranana izao fotoana izao dia hitsanganysika manao ny hira faharoa ambin'ny folo amin'ny dimanjato andininy faefatra. Raiso mba ho tanteraka aminareo ny Tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ny hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesoa mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesoa Kristy Tompontsika. Mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'ny Kristy ianareo koa ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Petraka manao vavaka mangina ianareo. Ho an'Andriamanitra iray rianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.